omaly taorinan'iny ouverture officielle iny a dia misy miaramila manamboninahitra ambony tonga teto nitondra taratasy zany milaza fa mody anakajerina daholo miaramila rehetrarehetra miaraka amin'ny basy rehetrarehetra. Dia tenakelan'izay ny antso koa ny tao amin'ny polisy milaza hoe mody daholo ny polisy rehetrarehetra indrindra fa ny polisy zay a garde corps rapproché ny président Sénat. Ie le taratasy rahantsika nahita moa misy hoe pour contrôle systématique. Zay dia efa nanao fomba fiasa amin'io dia hijanoko amin'izay ny amaloha ny teniko hoe tsy maintsy ary tokony mampandrisaina ny rehetrarehetra hoe misy contrôle ny ireny basy alefa ty amin'ny institution. Zay zany ny zavatra misy ary mafisiko fa ny amin'ny polisy dia resaka mbava sy telefôna ary SMS. Rehefa nandà zany tato aminay hoe mba asivy taratasy zany a dia nandefasan'ny zareo SMS le polisy hoe zao dia zao a ny mamonjy aty zay ny baiko. Dia zay zavatra nitranga. Inona natonga azy a, inona nieritreretinareo, inona nieritreretinay dia nizaranareo manontany a fa mafisiko fotsiny mazany fiarovana ny lapa sy ny olona manana ny zany a tsy privilège akory fa adidin'ny fanjakana zany. Jerevo ny texte amin'izany a, jerevo farafaratsy ny amin'ny gendarmerie ny fantatro fa nisy anatin'ny andraikitra voalohany a dia fiarovana ny androm-panjakana sy ny lehibe ny androm-panjakana. Lalàna antsika mametraka an'izany. Eto Afrika tsika fomba mampanao io rehefa hoe zavatra tiana hatongavana. Inona ny tiana hatongavana?